Maro ireo hetsika entina anehoana ny karazana mozika malagasy. Anisan'izany ary ny festival Libertalia Musique izay isafidianana ireo mozika heverina hisedra ny tsena iraisam-pirenena. Araka ny fanazavana izay voaray moa dia hiditra amin'ny andiany fahatelo ny festival manomboka ny 2020 hatramin'ny 30 Mey ho avy izao. Hetsika natao hanasana ireo matianina iraisam-pirenena ao amin'ny sehatra ny tsenan'ny mozika ny festival Libertalia Musique. Natao ihany koa hanokafana ny lalan'ireo mpanakanto malagasy, indrindra fa ireo izay mivohy ny mozika nentim-paharazana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tanjon'ny mpikarakara ny festival Libertalia Musique ny anakaiky misimisy kokoa ny mpanakanto malagasy sy ireo mpidiry misy eto an-toerana. Mandritra ny 3 andro mifanesy ny 2020 ka hatramin'ny 30 Mey ho avy izao ny hetsika. Ny zavatra vaovao amin'ity taona ity zany eo amin'ny resaka organisation dia tsy hoe billet ohatra mahazatra no varotana fa bracelet. Izany hoe misy loko samihafa zany ny isan'andro 3000 ariary ny isan'andro ny 3000 ariary ny vidim-pidirana zany isaky ny soirée. Raha ohatra ianao ho avy amin'ny lakamisy dia orange ny lokon'ny bracelet anao. Raha ohatra ka anao soma dia mangamanga ny bracelet dia raha anao sabotsy hijery sabotsy dia menamena ny bracelet. Raha ohatra dia hijery anisy telo nefa no sady mipetrapetraka zany afaka mividy ny ticket VIP izay 50 000 ariary ny 3 soirées amin'ny fotoan'izay. Natao mora mihitsy zany ny vidim-pidirana tamin'ity taona ity satria te hanantona kokoa zany izay ny public hoe mba te akaiky kokoa tiana hozaraina amin'ny olona rehetra zany ny zavatra nataonay niezaka natao amin'ny resaka artiste koa hoe fampahafantarana anazy amin'ny sehatra international dia mba miprofite azy koa zany ny eto Madagasikara na ny artiste tokony hoe mba ahita koa hoe ahoana moa zany ny fomba fandraisan'ny public gasy ny mozikan'zareo fa tsy hoe le efa mpijery anazy matetika foana moa tsara fantatry ny olona ivelany koa zany le professionnel ao avy aty Madagasikara ohatra zao hoe public gasy zany fa tsy hoe ohatra ny any amin'zareo zany mba ino zany fa hitany zareo ihany zany efa vieux zay koa mitanjona zany hoe partage le izy na ho an'ny artiste efa eo na ho an'ny artiste te handray anjara koa manaraka na ho an'ny professionnel zay ho avy eo. Tamin'ity andiany fahatelo ity dia nivelatra kokoa ny hetsika ka nisafidy toerana malalaka ny mpikarakara dia tokotany Carlton Nanosy zany. Niova koa ny fotoana nanatanterahana izany ialana amin'ny fotoam-pahavaratra. Tanjon'ny mpikarakara ny festival Libertalia Musique ny anotrona ny rehetra ity hetsika ity. Ahitana mpanakanto malagasy maro tahaka ny Stéphanie Tsiliva, Onjati Nondi, Tansimena sy mpanakanto vahiny maro ny festival. Izay indray tompo klasy tokovavy ny masaka azona tolotra ho anao tamin'ity takariva ity tao anatin'ny vaovao ny fahitalavitra MATV. Isaoranay ianao naharitra hatramin'ny farany sy nijery ny vaovaontsika tamin'ity takariva ity. Manome fotoananao kosa ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra MATV ho amin'ny rapitso indray. Ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny herinandro manaraka indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.